feno valopolo am'zato taona amin'ny taona 524 iny nisian'ny baiboly malagasy. Baiboly malagasy anisan'ny boky betsaka mpamaky eto amintsika. Fanatetiny. Anisany boky betsaka mpamaky ary tsy mitsahatra amin'ny tombony mpanjifa azy ny baiboly malagasy. Mihoatra ny ray hetsy no heveriny mampiely baiboly malagasy amidy amin'ity taona 2024 ity. Tsy eto toerana no anontana ny baiboly malagasy ary lafy mahasokarena ny fanamboarana azy. Kamilay taratasy tena farany manify indrindra ireny dia any Korea Atsimo no anontana azy. Misy dingana maro nefa ao anatin'izay miainga amin'ny hoe adika aloha ilay baiboly. Ny asan'ny traduction zany iny dia vita ny fandikana dia mbola mandalo fantsiana ao Nairobi izay texte niainga avy aty Madagasikara izay dia avy ao Nairobi vao mandeha makany Korea Atsimo io fandikana sy ilay texte io. Aorianan'izay vao manoty izy ireo ary dia miainga avany mandrapatonga nety Madagasikara dia mbola misy 2 volana farafahakeliny zay vao tonga atao Masina sy tonga eto Antananarivo. Ny saran'izay rehetra izay mitambatra no vinaniana manodidina $12 ny tokony mahasokarena ny baiboly anankiray. Vokatry ny asa samihafa tanteran'ny kristianina, ao anatin'izany ny tolo-tanana, ao anatin'ny alahadin'ny baiboly dia eo amin'ny $100,000 no saran'ny baiboly. Amin'ny taona 2024 dia feno 70 taona ny baiboly malagasy ary 50 taona ny fikambanany mampiely baiboly malagasy. Tafiditra amin'ny fanamariana izany dia mikarakara fifaninana famolonana hira faneva sary famantarana ny komity fa 70 taona sy 50 taona. Fifaninana hira faneva sy fifaninana sary famantarana. Lohahevitra amin'ilay izy dia ny hoe tenin'Andriamanitra fahazavana ho an'i Madagasikara. Efa nisokatra tamin'ny 10 Oktobra izy io ary ifarana ny 24 Novambra amin'ny 9:00 aterina na alefa-positra ety amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy Villa Asina lo 3 juin 22 Ampatsakana Antananarivo. Kasitsanira faneva zany dia manentanentana sy marisy-disika, misy andimony 3 ary misy fiverenana. Mikasika ny sary famantarana dia loko tokony hita ao zany aloha ny loko manga bleu réflexe fa tsy ohatran'ny 3 ny loko ampiasaina. Fitsidiana ny mampiely baiboly an'i Maurice ny loka ho an'ny voalohany amin'ny fifaninanana. Hetsika samihafa no tanterahana ka ny 9 Febroary 2024 ny fanokafany. Tsy farany zany raha tsy ny 17 volana Desambra 2024 izay fankalazana ny 70 taona ny baiboly malagasy izay ary ny 50 taona ny fikambanana mampiely baiboly malagasy.